indrindra ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna tamin'ny alalan'i Mosesy, ilay fitsipim-piainana mitondra ho amin'ny fiadanana, mitondra ho amin'ny fitomboana ary mitondra ho amin'ny fahatanteran'ny fikasana tsara an'Andriamanitra. Ity andro Pentekosta ity koa, izay ahatsiarovana indrindra nandrotsahana ny fanahy masina tamin'ny voalohany, ny fotoana anamariana ny fandehanan'ny mino ho vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao, hitory sy hanambara ny asa lehibe rehetra ny tanterahan'Andriamanitra. Arabaina isika nahatratra izany. Ka dia ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aro avy amin'ny fanaza eo anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Petraka isika. I can see the beautiful city that God has promised me. I can see the beautiful city that God has promised me. Oh my Lord, oh my Lord,
King, oh my Lord, oh my Lord, my King. J'aimerais rappeler que vous devez suivre la traduction intégrale de ce culte en vous branchant sur la longueur d'onde qui est affichée et en utilisant donc votre smartphone et votre écouteur. Vous pouvez suivre la traduction intégrale de ce culte. Zany mamaky azy ary ianareo kosa ny mamaky ny tapany faharoa araky nitanareo ao amin'ny slaitra manjelatra. Endreny amaron'ny asanao Jehovah fa endreny na nanaovanao azy rehetra. Enika ny zavatra nataonao ny tany, Tompo, ho mandrakizay eny ny voninahitrao, araoko ianao hifaly amin'ny asanao. Amen. Hira 720 sy roanjato.
hivavaka isika. Isaoranay ianao tompo, isaoranay ianao no ty fifaliana lehibe, ampiraisanao anay amin'ny fanahy masina. Fety ny fanahy masina manko androany, ary avelanao zay ioby, avelanao zay ifaly, avelanao zay iravoravo miaraka aminy no ny asanao mahagaga tanterahanao eo anivon'ny tantara. Isaoranay ianao no ny fahalebiazanao zay tsy takatry ny saina, nefa asehonao sy asanao amin'izao tontolo izao amin'ny fitiavana, ary asanao amin'ny fahatsaranao rehetra. Isaoranay ianao no ny fahendrena tapitrohatra heveranao anay olombelo, ka naharianao anay indray tamin'ny fanahy masina, mba iombonay sy omby-panjakana amin'ny zanakao lahy tokana, dia Jesosy Kristy, lay tompo sady mpamonjy anay. Isaoranay ianao no ity andro Pentekosta ity, zay ampatsiarovanao anay ny asaribidin'ny ananana izany fanahy masina zany, zay mpamelona ny fiangonana, zay mpamelona anay sady mitarika anay ho amin'ny fiombonana miasa ny asanao. Anio ary ny fiangonana dia namarika zany amin'ny alalan'ny fanaovam-batisa sy ny fanokanany reto katikomenina ireto, ary keo amin'ny alalan'ny fanateram-bokatra sy amin'ny alalan'izao fanompompivavahana izao. Ny fananao masina zay ankalazainay ene ho eto anivonay sy ao anatinay, mba hahatonga izao fankalazana izao ho anitra manompofina ankasitranao ary andraisanay fahasoavana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay sady tompon'izao fivoriana masina izao. Amen. Petraka isika. Mba hananantsika firaisana marina tokoa amin'ny tompo, dia andeha sika hiaiky ny fahotantsika, angataka famelan-keloka, ary andray ny fanavaozana avy amin'ny fanahy, ahatonga ity fotoana ity ho ankasitrahan'ny tompo, fa famelombelomana koa ny fanahintsika. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay, indreto zay manatona anao amin'ny mpanetretena, miaiky ny tsy fahatanteranay, ny fantranay, ny fahotanay, fa tsy nanomeanao ny voninahitra tokony anao zay, na dia fantatray aza ny lalana mahitsy, dia ny lalana mivilivily ny matetika no arahanay, tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra zay, fa rehefa tanteraka ny sitraponay sy ny daniny kibonay, zay vao mba mitodika aminao, raha hitodika aza. Tsy tiany namanay tahaka ny tenanay zay, ary rendrika tao anatin'ny fakapanahy, ka ny fahotana zay tokony ankalainay, nanjarina ranay, ary sainay natao teo masonao sy teo mason'ny olona. Ankany amin'iza nefa zay tompo, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, koa dia manatona anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miaiky ny fahotanay ary mangataka famelana miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po mitalao aminao zay mamela ny elokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasoa zay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen.
ry havana ny andriamanitsika dia andriamanitry ny famindram-po, andriamanitra mpamela eloka, tsy tonga hitadiny mariny izy fa ny mpanota mba hibebaka, ary izay manatonao izy tsy mba ho laviko mihitsy. Koa antsika izay ny fona marina tokoa, ny bebaka marina tokoa, raiso amin'ny fahatokina ny teny anambaran'ny tompo fa efa navelany ny elokao. Iara-mitsangana isika. Hoy ny tompo aminao, aza matahotra, efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Zaho dia izaho ihany ny tompo, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy zaho. Zaho efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy hisy hafa eo aminareo. Ka dia ianareo ny vavolombeloko, hoy ny tompo, ary zaho kosa no Andriamanitra. Ko voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleloia, midera ny tompo. Amen. Ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika izay voavela eloka. Izay mamafy an'ny nofony dia jinja fahasimbahana avy amin'ny nofo, fa izay mamafy amin'ny fanahy kosa dia jinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, o an'Andriamanitra. Petraka isika.
Izaho dia manomana amin'ny fomampanantsika mba andre sy hiaino ny teny avy amin'ny soratra masina sika. Ataontsika ny hira efa voatondro mangataka ny tompony anjara dia ny mpiara-miasa amin'ny mpitandrina amin'ny fitaizana ireto katekomenina ireto hiakatra ity hitarika antsika amin'ny vavaka sy ny famakian-teny. Isika ry havana, Andriamanitra misotranao zay fa mbola amenao fotoana azonay mbola mandre ny teninao. Maro tokoa ny tabataba zay rianay manerana izao tontolo izao, fa kosa ny teninao dia mampiadana anay ary mampionona ny fonay. Koa mitenena Tompo amin'izao fotoana tolakandro izao aminay tsiraray avy ary sokafo ny fonay mba azonay matakatra sy mahazo izay tianao ambara aminay tsiraray avy. Dia irao koa ny fanahy masina zay ankalazanay amin'izao fotoana izao mba hanokatra ny fonay azonay mandray ny teninao amin'ny fahatsorana. Amin'ny anaranao Jesosy no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Amaky ny tenin'Andriamanitra isika ry havana araka izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, asan'ny apôstôly toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lela maro mitarehin'afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia ny fiteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampiteneny ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambanin'ny lanitra. Ary noho ny re izany feo izany dia niangona ny olona maro ka verevitra fa samy nare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe, indreo tsy Galaliana va ireo rehetra miteny ireo? Ka ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika? Dia Parsiana, Mediana, sy Elamita ary mponina ny Mesopotamia sy Jody sy Kapadokia sy Ponto ary Azia sy Frigia sy Pamfilia ary Egypta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kiriana ary vahiny avy any Roma na jiosy na prozelita, Kretanina sy Arabo. Ka ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Epistily nosoratan'i Paoly apôstôly ho an'ny Romanina. Romanina toko 9, andininy 9 ka hatramin'ny 17. Romanina toko 9, andininy 9 ka hatramin'ny 17. Voatsitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra.
fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha fanahyn'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana fanahy Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin'izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany rahalahy, dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no aminonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanaham-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba ray eo. Ny fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandova amin'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninaitra aminy koa. Hiara-tsangantsika tompo alohan'ny hanaovana ny filasan-tsara. Filazantsara araka ny Jaona toko 7:20. Jaona toko 7:20, andiny 5:12 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Raha ty ihany ianareo dia tandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia mifanahy famarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ny anareo no mahafantatra azy, satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy amelanareo kamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tiany ny raiko, ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy tsy Iskarioty taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: raha misy tia ahy dia tandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary akao aminy izahay ka onona ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha ny ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen.
ataontsika ny hira voatondro mialoha ny tondrana ny afatra. Ny fanahy masina no manazava, mampiorina ary manavao ny mpino. Izany fanahy masin'Andriamanitra izany ny hitaridalana antsika, azahoantsika mandray ny fahazavana, miorina tsara amin'ny finoana ary miavao ho amin'ny mandrakizay n'Andriamanitra. Mipetraka isika. Ry havana, entitra dia entitra ny fanambaran'ny Paoly ny amin'izay maha kristianina antsika, ny amin'izay maha zanak'Andriamanitra antsika, ny amin'izay inontsika marina tokoa. Raha misy olona tsy manana ny fanahiny Kristy io i Paoly, dia tsy azy izy, tsy kristianina izy. Matetika izay hijerentsika hitarafantsika ny maha-kristianina dia ny titra, mpiangona, vita batisa, mpandray ny fanasan'ny tompo, diakôna, mpiandry, mpitandrina, katekista, olony sampana, sy ny sisa sy ny sisa. Fijery ivelany izany. Ary azo lazaina fa fomba entina mamaritra amin'ny fomba ivelany. Fa Paoly apôstôly kosa milaza fa ny mahany kristiantsika, ny maha-kristianina antsika, ny mahazanak'Andriamanitra antsika, dia tsy ny olona ny manambara azy, fa ny fanahy masina. Ny fanahy ny manambara amintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary noho izany, io fanahy masina io no mitoetra ao anatintsika ka mamaritra na ny Kristy isika na tsia. Araka izany ry katekomenina malala, izao fotoana izay anokanana anareo izao, fotoana sarobidy. Marina tokoa fa tsy ny fanokananareo anio no mamaritra ny mahatena any Kristy anareo. Saingy misy zavatra lehibe izay nanesika ny fiangonana, anokana ny andro Pentekosta, anokanana anareo ho mpianatra Kristy, dia ny fetin'ny fanahy masina izany. Io fanahy masina izay ankalazaintsika an'io, io fanahy masina izay
andrandraina manerana ny tany satria fototra io renina ny fanarahantsika ny tompo io fanahy masina io no miateste ao amintsika fa any Kristy isika raha misy tsy manana ny fanahiny Kristy io Paoly dia tsy azy izy io fanahy masina io zay antsoina amin'ny filazantsarany Jaona hoe ilay parakleto na parakleto dia manana anjara ndraikitra maro samihafa mpisolo vava mpananatra papahery mpifona ao antsika mpanazava mpitaridalana sy ny sisa ary tsy ampy ny fotoana nazavana azy fa anio amin'izao fotoana anokanana anareo zao dia 3 ihany reo andraikitra kanefa sarobidy izay tanterahan'ny fanahy masina ao amin'ino ka mampiorina ny mahampino azy 3 ihany manazava mampiorina ary manavao voalohany manazava raha tia ianareo dia hitandrina ny teniko ny tompo ka ny mpananatra dia ny fanahy masina izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izany ny fanahy masina no manazava antsika ny tenin'Andriamanitra fa raha tsy zany maizina amintsika io voankeo any resaka taminareo fa zay nanana mpampianatra zay manana doctorat d'état en philosophie ary manana doctorat en théologie saingy tsy mino até tsy hoe akory rehefa mamaky baiboly na mahay ny baiboly dia mino ary indrindra any Kristy na zanak'Andriamanitra tsia ny fanahy masina no manazava mandresy lahatra ary ny fanahy masina no mametraka ao am-pontsika ny fahamarinan'ny teniny ka mahatonga antsika ho babo ary mahatonga antsika voataona hitandrina sy anaraka izany ny fanahy masina manazava ny teniny ny fanahy masina mampahatsiaro ny teniny ary ny fanahy masina mampahazavany ao anatintsika ao ka rehefa tsy lovin'ny fanahy masina ny fo dia babony Kristy hanika tsy tondroina fotsiny hoe kristianina fa tena resy lahatra fa any Kristy ao an-tanan'i Kristy ary mandray ny fahasoavana rehetra amin'ny alalan'i Kristy raha tsy misy ny fanahy masina manazava antsika maizina amintsika ny tenin'Andriamanitra ary maizina amintsika ny lalan'ny fahazavana sy ritan'Andriamanitra andehanana amin'ny fiainana hanika misy aza kristianina nge manjary tsy tia ny fiainana intsony misy kristianina aza zay mandeha any amin'ny fiainana hafa satria tsy azo ny antoka ilay fiainana atoron'ny tenin'Andriamanitra izorana fa manahoana kosa rehefa azavain'ny fanahy masina ny fo ny saina ary ny lalany mino manahoana ao anatin'ny fahatoniana tanteraka ao anatin'ny fiadanana tanteraka hanika mizotra ninonina miseho mizotra tsy amin'ny mpisalasalana ho amin'ny lalany mandrakizay n'Andriamanitra faharoa ny fanahy masina no mampiorina ny mino hoy ny anambaran'ny Paoly azy izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra fa ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary zany tokoa inona tokoa re ny assurance anao fa tena zanak'Andriamanitra ianao mpandova ny lanitra ary pirailova amin'i Kristy inona ny assurance anao inona no ahafahantsika miteny fa tena marina tokoa zany
tsy misy afa-tsy ny fanahy masina ihany. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa tena zanak'Andriamanitra tsika ary zany tokoa. Ary rehefa zanak'Andriamanitra mahazo antoka amin'izany dia miaina izany, misaintsaina izany, manana toetra mifanaraka amin'izany ary mampivoitra ny atsaran'ilay ray, mampivoitra ny fitiavan'ilay zanaka izay tiantsika tamin'ny fitiavana tsy misy to azy. Ny fanahy masina ny mampiorina antsika amin'ny tena finoana. Tsy vitsy ange ny olona nianatra tsoratra masina, tsy vitsy ange ny olona mahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, saingy nandao an'ireny satria tsy tsara orina. Toy n'ilay trano naorina teo ambonin'ny fasika, anika rehefa tonga ny rivotra, tonga ny orage, misy grêle ngeza be tahaka ny atody, rehefa tonga ny rivotra mifofofofo mienjera. Ary nanambarany ten'Andriamanitra azy, loza ny fienjerany, loza ny fienjerany, mampitola gaga, matsy te ino. Saingy rehefa miorina tsara kosa, ninona miseho, ninona zavatra mitranga, ninona fitsapana, ninona fanoerana miorina, tsy azozongozonina ary mijoro tsara. Ny fanahy masina no antoka ho amin'izany ry havana. Ny fanahy masina, tsy ny fombafomba akory, tsy ny titra akory, tsy ny endrikendrika aseho ivelany akory, tsia. Ny fanahy masina mampiorina ny mino amin'ny fahamarinana mandrakizay. Ary fahatelo, eto amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana hoy ny Tompo, nefa matoky zaho efa naharesy izao tontolo izao. Eto amin'izao tontolo izao isika mandalo fitsapana. Hoy ilay tenin'ilay mpandinika iray izay, ny finoana izay tsy mbola nandalo fisedrana dia tsy miorina tsara. Ny finoana izay tsy mbola nandalo fisedrana marefo, mora nenjera, mora miova. Fa ny finoana kosa dia avelan'Andriamanitra andalo fitsapana, andalo fisedrana mba hampiorina azy tsara, satria fa voasedra tamin'ny afo ka mamiratra tahaka ny volamena. Zay tarihy ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra hoy Paoly apôstôly. Ary ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra, fa raha miara-miaritra aminy isika hiara-manamboninahitra amin'ny koa. Eto amin'izao tontolo izao no misy antsika. Izao tontolo izao izay manohitra an'Andriamanitra, manohitra ny finoana, ny farafahatsarany azy, tsy miraharaha an'Andriamanitra ary tsy miraharaha ny finoana. Nefa eo an'izany izao tontolo izao iainantsika izany, mba manome tokony ny Tompo, tsy hamelanareo kamboty aho, ho avy eo aminareo ary hitoetra ao aminareo, ary satria velona aho, velona koa ianareo. Ianareo izay nanao sport angamba, nanao atletisme, indrindra ny demi-fond sy ny fond, mahalala ny atao hoe second souffle. Rehefa mandeha ianao reraka, tonga amin'izay ianao ohatra ny vao nanomboka indray. Fambaneny anay izany ka dia azo tantaraina tsara. Ohatra ny vao nanomboka, hanika tsy hita tsony hoe na mbola handeha, ataontsika hoe 3 kilometatra aza mbola ho vita, satria nahazo an'izany. Amin'izao fotoana izao no anatanterahana ny finale ny Roland Garros amin'ny sambana lehilahy. Fantatsika izay tenisy, fa misy fotoana izay andalovana trou, tsy mandeha. Misy fotoana nefa iverena n'ilay hery, iverena n'ilay fahaizana, iverena n'ilay lucidité, ohatra ny mandeha ho azy daoly indray ny zavatra rehetra.
eo amin'ny sport dia andrasany zany indraindray tonga izy indraindray tsy tonga ny champion anankiray tamin'ny marathon izay etiopiana dia nilaza mihitsy hoe rehefa tsy tonga io izy rehefa tsy tonga io dia tsy tonga dia ny azonao atao fotsiny dia miazakazaka aloha mba ho tonga ny farany fa ry zalany mahazo azy fa saingy ao amin'ny fanahy masina kosa tsy andrasany zany io avaoziny isan'andro io na dia matsiaro reraka aza indraindray ampin'ny fanahy masina ary gaga ianao fa nahoana moa ny vitako zany fa nahoana moa ny tantoko zany fa nahoana moa no afaka namakivaky an'izany satria ny fanahy masina nomba tany Madagasikara teo dia nisy ray aman-dreny anankiray nijoro vavolombelona tao anatin'ny ray volana monja maty ny rafozany maty ny ravaviny vadiny maty ny vadiny ary avy eo maty ny zanany tao anatin'ny ray volana dia zao nyfantanina napetraky ny olona hono hoe ary maninona le rangahy io ny tsy lasa-dala nahoana ary rangahy io ny tsy lasa-dala dia ozy izy hoe misy tanana mihazona aho zay le asa ny fanahy masina manavao ny finoana ahafahanao mijoro ka sady mafiorina tsara no avaoziny ka tsy mitady second souffle zany ianao fa ny fanahy masina manome an'izany tsy amelanareo kamboty aho ny tompo hoe velona aho velona ianareo satria mahery ny tompo mahery izay toeran'ny fanahy masina eto amin'izao tontolo izao miovaova dia avaozin'ny fanahy masina ao anatintsika ny fatokina ny tsy fivadian'Andriamanitra tsy mamadika io e tsy mamitaka io e fa isika no ao aminy na tsy ao aminy isika no manana azy na tsy manana azy fa zay toeran'ny fanahin'i Kristy azy izy ary satria velona Kristy velona izy tsy misy maharombaka zay am-pelantanako izy Isaia 7:7-7 tsy misy ary tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy tsy misy Romanina 5:7-7 maty amonjy antsika izy mba ho velona ho aminy isika nitsangana tamin'ny maty ka nandresy izy mba hanome ny fandresena ho antsika ka andehanantsika amin'ny fiainam-baovao ary naniraka ny fanahy masina izy mba hanazava antsika tsy andehanantsika amin'ny maizina na itsapatsapa ampiorina antsika ka tsy ho azo zongozonina na amin'inona na amin'inona ary hanavao antsika mba tsy ho reraka na oviana na oviana satria sandry mahery sy fahendrena lalina ny tantanan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina misaotra an'Andriamanitra isika mahazo fety ny fanahy masina izao fa misaotra an'Andriamanitra indrindra isika fa omeny antsika ny fanahiny ka mifalia mioby ary ho anareo katekomenina misaora fa ny fanoloran-tenanareo dia toana ny fanahy masina ahatonga zany ho maharitra ary ahatonga zany ampiorina marina tokoa. Chers amis, l'apôtre Paul a été catégorique. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Notre appartenance à Christ, notre identité chrétienne, notre filiation à Dieu n'est pas portée par les titres, n'est pas portée par les événements, mais portée par le Saint-Esprit qui habite en nous. Si quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il a l'assurance d'appartenir à Christ. Et il reçoit tous les bienfaits du Saint-Esprit. Et nous avons souligné 3 aujourd'hui, d'après le texte. Le Saint-Esprit nous éclaire. Sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la voix du Seigneur, le plan de Dieu pour l'humanité reste obscur pour nous. Et nous en doutons tous les jours. Mais si le Saint-Esprit nous éclaire, alors, non seulement nous connaissons Dieu, mais nous nous émerveillons de
sa façon, de sa voie, de son plan pour nous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui se réjouissent d'appartenir à Christ. Il y en a qui en sont tristes. Oui, ce qui scelle notre appartenance à Christ, ce ne sont pas les titres, ce n'est même pas les cérémonies qu'on a faites, que ce soit le baptême ou la consécration ou autre chose. C'est le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ainsi, le Saint-Esprit aussi nous édifie parce que l'assurance d'appartenir à Christ, l'assurance d'être enfant de Dieu, nous encourage à marcher selon l'Esprit, à marcher selon la vérité de la parole. Ainsi, nous découvrirons chaque jour les merveilles du plan de Dieu promises dans sa parole. Et enfin, le Saint-Esprit nous renouvelle. Oui, nous traversons un monde d'incertitude. Nous traversons un monde où règne le désordre et les changements. Mais en l'Esprit Saint, le Seigneur renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour. Et ainsi, malgré les péripéties, malgré les changements, malgré les tentations, malgré les épreuves, le chrétien, il marche. Il ne recule pas. Il ne s'arrête pas. Il ne doute pas. Parce que le Saint-Esprit renouvelle la foi, renouvelle l'assurance sur la fidélité de Dieu et renouvelle la perspective d'une vie pleine et d'une vie éternelle. Nous nous réjouissons aujourd'hui avec les catéchumènes parce que c'est leur fête. Mais nous nous réjouissons également parce que le Saint-Esprit accepte de s'associer à cette festivité, de s'associer à votre joie. Et il veut sceller en vous votre appartenance à Christ et le plan de Dieu pour chacun de vous. Et pour nous tous aussi. Fêtons le Saint-Esprit. Ne faisons pas mourir le Saint-Esprit et n'attristons pas le Saint-Esprit. Au contraire, notre vie de prière et notre attachement à la vérité de la parole, c'est notre guide à la foi et c'est notre force. Qu'il soit béni le Père éternel et Jésus-Christ qui nous a promis l'Esprit Saint et qui nous l'a donné. Aujourd'hui, vous êtes témoins de cette vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Ho amina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo amin'ny fahamarinana ary anome anareo ny fahafenon'ny teny fikasana. Ahatonga anareo tena zanak'Andriamanitra marina tokoa ary ahatonga anareo hisitraka feno ny fahasoavana avy any ambony. Matoky ilay ny antso anareo, izy hatanteraka izany ho izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
andeha hanambarany finoantsika isika. Andeha ara-mitsangana isika hanambarany finoantsika dia araka ny fanekam-ponoana misy ihany. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary mino an' Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no narina izao rehetra izao. Noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjena antsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona tao amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pônty Pilato izy, nijaly izy ary maty ka nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka ny voasoratra izy, niakatra ao any an-danitra izy, ary nipetraka ao tananakavanany ray. Avy any eviny indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Sika mino ny fanahy masina, tompo sady manome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany Paonany. Sika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Sika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Amin'ity andro Pentekosta ity dia mahafaly antsika ny mandray ireo ray aman-dreny izay manavao ny fanoloran-tena no an'Andriamanitra amin'ny fanoloran'ny zanany ho amin'ny batisa. Manao ny hira fa 970 isika dia nandinin'ny voalohany dia mangataka ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba hiakatra ity avy hatrany.
tonga amin'ny fotoana izay anatanterantsika ny fanamasinana ireto katekomenina ireto izay anokana ny tenany anaraka ny Kristy ary isan'ny mpandray ny fanasan'ny Tompo miaraka amintsika. Mangataka anareo ary izay hitsangana ary androso eto anoloana. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana, dia fifaliana ho antsika anio ny andray reto olombonjena anampy ny Tompo isan'andro ho isan'ny fiangonana ireto. Vavolombelon'ny fanekeny reto olo reto ny antso sy ny fitiavan'ny Tompo azy isika, ary miombona amin'ny fahatsiarovana koa hanavao indray, izay efa niantsona sy naraisana antsika tsirairay avy ka nanaovantsika ny fanekena tsara teo mason'ny fiangonana. Aoka ary sika ampiray ny fontsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ireto avantsika ireto mba ho isan'ny tenany Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina, ry havana efa nampianarana ny fotomponana kristianina araka ny soratra masina izy ireo, ary manamafy ny fanekena nataon'ny ray aman-dreny teo amin'ny batisa. Zao dia mangataka an'izy mirahalahy izay mpiaradia, zany hoe mpiara-miasa mpitandrina amin'ny fitaizany reto katekomenina reto mba hiakatra ety koa eto akaikiko. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zay ny amin'ity fotoana nomenao anay ity, efa nanome toky anay ianao fa niteny-kiasana momba ny famonjena, dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony ny fitiavana anatony anao. Andriamanitra tsara sady matoky ianao, nino ny fanambaranao zahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zahay, ka nangataka ny rotsahan'ny fahasoavanao aminy, dia nitarianao isan'andro izy ireo. Ankehitriny dia nampianarana ny filazantsaranao izy, ary notoronainy amin'ny fototry ny finoana, niezaka izay na dia malemy aza, nitarika azy ireo amin'ny fahalalana ny marina, dia ny fahafantarana anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ankehitriny ary rehefa nandreny antsonao izy, dia nanaiky ankalalahana ny handeha amin'ny lalana izay nosoritanao. Tompo, eno ilay nivavaka izay miakatra eo aminao azy ireo, ary raisy koa izay rehetra nio ho amin'ny firaisana masina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay no angatahana izany. Ho azy ene ary ho anao ray any an-danitra soa amin'ny fanahy masina, ny tera sy ny laza ary ny voninahitra mandraka izay. Amen. Ataontsika ny hira fa 950 sy 700. 950 sy 700. Atolotroana ny tenako rerako fa ianao no tena izao tontolo izao manentona ny atolotroana ny tenako
mpiandro tsara manolotra ny ainy amonjo ny ondry raha misy olona te anaraka aoka izy andany teniny sy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka fa na iza na iza ny tamonjy ny ainy dia avery azy fa na iza na iza no avery ny ainy noho ny amiko dia azo zany fa inona mono so azony olona raha mahazo zao tontolo izao izy kanefa avery ny ainy ary inona nomen'ny olona takalony ainy fa na iza no anao sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko ary amin'izany nazovo no anaiky ahy anao atrehan'ny olona dia ke kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra hoy ny tompo fa nazovo no anda ahy eo anatrehan'ny olona dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra koa mangataka aminareo ary zay ry havana malala mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo anisany ianareo va mino an'Andriamanitra paharentsika sady raintsika any an-danitra zay tiantsika ka nanome an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana zay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika mino an'i Jesosy Kristy zanany zay manome famelan-kely ko sy fiainana mandrakizay ao amin'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky ho azo tompo sy mpamonjy va ianareo moa ianareo manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisa zay andraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina ka izoranareo amin'ny lalana fiainan'ny kristianina ho tian'Andriamanitra sy ankatony sitrapony ary atsiara fa ny vavaka sy ny famakinan'ny baiboly ary ny famonjena ny fampompivavahana sy ny fanasana masina zany no adidy sady tompontsoan'ny mino ry katikomenina efa nampianarina ny fotomponoana ianareo ary nazavaina taminareo ny anton'izao fanolorantenanareo zao sy ny antoka ao amin'izany ankehitriny hivavaka ao anareo ny fiangonana ary ianareo kosa hanambarany finoanareo sy anaiky ny tompo ary anaraka azy amin'ny fahatokiana sy ny faharetana hivavaka isika ry Jesosy Kristy tomponay nambaranao tamin'ny alalan'ny teninao fa raha manaiky anao anatrehan'ny olona zay dia kenao kosa eo anatrehan'ny anjelinao any an-danitra ndreto ny olona nantsonao manambarany finoany ary manolo tena anaraka anao raiso ny fanoloran-tenany amasiny ny fiainany mba haneo ny fahatsaranao rehetra aza avao ny sainy aza ahony mahafantatra ny sitraponao sy manaiky izany ary ampioren'ny finoany aizany mankatoanao amin'ny fifaliana avao izy ny fiainany ampiseho ny fahambonianao rehetra noho ny anaranao fototro ny famonjena Jesosy Kristy tomponay amen aokary ianareo androso amin'ny fanambarana pahibe maso ny finoanareo sy ny fanekenareo ny tompo atrehiny izao vavolombelona manatrika izao Andriamanitra sy ny fiangonana dia manaiky marina sy mino aho fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy ho avelany elo ary azo ny famonjena ekeko ny tsisy amin'ny voazy amin'ny foko rehetra noho ny fitarihan'ny fanahy masina ka azo fivavaka sy maty ny baiboly isanandro araka izay azoko atao hanohy ny fitondranao amin'ny FPMA ary hanaja ny hevitra tapaky ny komity sy ny fivon'ny mpandray herin'Andriamanitra miankinana anatanterako azy amen Abdul Rasul Satina za manao batisanao ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen no zany fanekena nataonao zany Abdul Rasul Satina dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasanay ianao andray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay ary Andriamanitra raitsy tompo zay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen mitsangana ary mahireza sy mahatanjaka momba anao ny tompo Marca Alexia
verset que j'ai choisi, c'est dans Psaume 73, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Seigneur Dieu, j'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait. Amen. Noizany fanekenana ataonao teo zany Marka Alexia dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ny tsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka nasana ianao anay ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra raitsy to izay niantso anao niala taminay izy raha fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitotranao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao ny tompo. Benjamin Mélanie. Jérémie 29, verset 11. Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Amen. Noho izany fanekenana ataonao teo zany, raha Benjamina Mélanie, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, nitsofanay rano sy andraisanay ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka nasanay ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra raitsy to, izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao ny tompo. Rard John Jennifer Sarindra. Psaume 56, verset 14. Oui, tu m'as sauvé de la mort, tu m'as empêché de tomber, alors je marche devant toi dans la lumière de la vie. Amen. Noho izany fanekenana ataonao teo zany, Rard John Jennifer, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, nitsofanay rano sy andraisanay ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka nasanay ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra raitsy to izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao ny tompo. Rard John Stécie Narindra. Ésaïe 40, verset 29. Il redonne des forces à celui qui en manque, il rend courage à celui qui est épuisé. Amen. Noho izany fanekenana ataonao teo zany, Rard John Stécie, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, nitsofanay rano sy andraisanay ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka nasanay ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra raitsy to, izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao ny tompo. Rajerisolo Cynthia Malalasoa. Psaume 119, 33 à 35. Au nom du Seigneur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Amen. Noho izany fanekenana ataonao teo zany, Rajerisolo Cynthia, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, nitsofanay rano sy andraisanay ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka nasanay ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra raitsy to izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao ny tompo. Rakotoarisoa Luc. Salam toko faraka amin'ny sivifolo andimy faharoa. Izao ilazan'i Jehova hoe fialovako sy batery fiarovanao ahy izy ary Andriamanitra izay tokiko. Amen. Noho izany fanekenana ataonao teo zany, Rakotoarisoa Luc, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, nitsofanay rano sy andraisanay ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka nasanay ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra raitsy to izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao ny tompo. Rakotomalala Daniela Valsoa.
Job, chapitre 22, versets 21 à 23. Accorde-toi donc avec lui, fais la paix avec lui. Ainsi, tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accepte l'instruction émanant de sa bouche. Prends à cœur ses paroles. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu feras disparaître l'iniquité de ta demeure. Amen. No zany fanekena nataonao teo zany raha koto malala Daniela dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy anaisanay ianao isa momba ny tenan'i Kristy ka nasanay ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy tompo zay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany magaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao. Rakotomalala Ernium Jeffrey. Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne bouge point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Noho izany fanekena nataonao teo zany Rakotomalala Jeffrey dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy anaisanay ianao isan'ny momba ny tenin'i Kristy ka nasanay ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy toy zay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao ny tompo. Rahalahy mamonjy soa Rina Zo. Marc chapitre 9 verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Noho zany fanekena nataonao teo zany rahalahy mamonjy soa Rina Zo dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isa momba ny tenan'i Kristy ka nasanay ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy toy zay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao. Rambely Mirina Karen. Salamo fahasivy amby telopolo amby zato andininy faefatra amby folo. Hideranao aho fa matahotra sy mahatalanjona nanaovana azy. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiky maromaro izany. Amen. Noho zany fanekena nataonao teo zany Rambely Mirina Karen dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isa momba ny tenan'i Kristy ka nasanay ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy toy zay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao ny tompo. Randriamampianina Tsiory. Ésaïe 41, 10. Je lis au nom du Seigneur. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany Randriamampianina Tsiory dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isa momba ny tenan'i Kristy ka nasanay ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy toy zay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany magaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao ny tompo. Randrianarson Mirindra Intso. Firana FFPM fahafito amby zato maniry mafy aho ty zao tompo hialika ao ambany azo fijalinao tsy misy toeran-kafa izay tena manko ny azo fijalinao ny fiarovako. Noho zany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isa momba ny tenan'i Kristy ka nasanay ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy toy zay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanjaka mombanao ny tompo. Randrianarson Miaro Tino. Psaume chapitre 32, versets 1 et 2. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah elo,
ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. noho izany fanekena nataonao teo zany randriana arson miaro tiana dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga izy hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanja mombanao ny tompo. Ratrema mahery. Lioka toko voalohany andininy fahasivy amby efapolo. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany ratrema mahery dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanja mombanao ny tompo. Ratsarisa Ivanina. Salam fafita amin'ny telopolo andiny vadimy. Akiny amin'ny Jehovah sy fiainany lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany Ratsarisa Ivanina dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanja mombanao ny tompo. Ravelo Manantsoa Ery Joanne. Ésaïe 30, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany Ravelo Manantsoa Joanne dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho an'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Nitsangana ary mahireza sy mahatanja mombanao ny tompo. Razafy Maefa Chantal. Korintiana 1 andininy fadimy amby folo toko fadimy amby folo andininy fafolo fa ny fahasoavanao Andriamanitra no matoy izao ahy. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany Razafy Maefa Chantal dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isamomba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tsangana ary mahireza sy mahatanja mombanao ny tompo. C'est de ma faute. Elle n'a pas pu prononcer donc le verset qui atteste en fait. Psaume 34, versets 18 à 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Mangataka ny fiangonana hitsangana. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra anao zay no ty ora nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo ampelantananao reto mpanomponao reto zay vao avy nanamafy ampahibe maso ny fanekeny taminao. Ianao tompo ny niantso azy ary namaly zany antsonao zany izy. Taio ny fanapaha-keviny hitoetra amin'ny fahatokinanao ary meo azy ny hery aharetany amin'izany noho ny fananao masina. Ianao ihany no akanomana azy anatona latabatra ao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahana, ataovy matanjaka ny finoana, ataovy tsy azozongozonina ny fanantenany ary ataovy mahery ny fitiavana. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba
mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary isehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatreny zao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany mivavaka aminao zay tompo mehoana rehetra ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina mibanjana ny fanjakana mandrakizay zay fanampanantenainao ho an'ny zanakao eno zay ray ny famindrampo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay noentina mivavaka toy izany aminao amen ry mpanay fanasan'ny tompo vaovao mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo amen ity promotion ity fatatsika fa nanomboka tamin'ity taona ity volana janoary niezaka ataontsika ho amin'ny fananganana trano fiangonana koa ny anaran'ity promotion ity dia vato fehizour Pierre Angulaire dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra mipetraka isika rehetra zao kosa katekomena dia anao hirairay ho antsika tourner vers
mamerina fiarabanantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'ny tompo amin'izao pentecosta 2024 izao. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra izahay katekômeny nandiany vato fehizoro ka nahatonga anay ho isan'ny mpiray latabatra aminy. Manaraka izany misaotra ny paster sy ireo zoky mpampianatra tsy izy zany fa itoky sy liva nizara taminay ny fahalalana feno ao anatin'ny fiainana kristianina sy ny fanarahanjian'Andriamanitra nandritra izay fotoana rehetra izay. Nakasika anay avokoa ny fijoroana vavolombelona nataonareo sy ny fizarana samihafa nandritra ny anaranay ny katekômena. Noho izany dia resy lahatra izahay fa tsy handeha amin'ny hery maha-olombelona anay fa handeha amin'ny hery araka ny fitarihan'Andriamanitra arak'izay azonay rehetra atao. Misaotra ihany koa an'ireo ray aman-dreny rehetra, ireo zoky, ireo zandry sy ireo sampana sy vondrona rehetra eto amin'ny fiangonana izay rehetra niara-ny asa sy niara-ny sala taminay tamin'ny fanatontosana izao andro anio izao. Misaotra ihany koa ny fiangonana FPM Toulouse satria raha tsy nisy ihany koa ny fiangonana dia tsy toy izao izahay. Ary feno fisaorana ihany koa ny fonay katekômeny nandian'ny vato fehizoro satria tsapanay tokoa fa nitondram-bavaka anay ianareo tamin'ny nandraisana ho isan'ny mpiray latabatra amin'ny tompo anay rehetra. Izay moa no katekômena andiany vato fehizoro. Nahoana no anton'ilay safidy vato fehizoro satria ny mpamonjy no vato fehizoro tsy azozongozonina ho an'ny finoantsika sy ho an'ny fiangonana. Noho izany izay fahatsapana velona nanana izay no ahafahany mijoro fahavelombelona fa miorina eo ambony vato fehizoro lehibe ny finoanay. Izany hoe finoana miorina ao amin'ilay tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Fa misy teny eo amin'ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, indro mametraka fehizoro ao zionao dia vato voafity sady tsara izay mino azy tsy homenatra. Peterana 2:2-4. Manaraka izany izay katekômena nandian'ny vato fehizoro tsy hainay tsy hisaotra an'ireo mpampianatra anay, pastera sy toky ary liva manasa an'ireo izay manolotra an'ilay fanomezana akatsialo. Manasa ny pastera sy toky sy liva androso eto tolorana satria hanolotra maro-pakasitrahana izahay satria izay no vato fehizoro ao anatin'izao fananganana ny fiangonana izao. Voalohany dia tsangam-bato ho fanondrenana ny fiangonana vaovao izay kasaintsika atao. Indro izay katekômena vato fehizoro dia faly tokoa manolotra izao fahatsiarovana ho an'ny tsangam-baton'ny fiangonana izao mba hananganana izany amin'ny vato fototra sady tsara. Faly ihany koa izahay manolotra fanomezana sy fahatsiarovana izao ho an'ny pastera mariky ny fankahasitrahanay azy satria tsy tonga teto amin'izao dingana izao izahay raha tsy nisy ny fampianaranao anay sy ny fizarana rehetra. Eo ihany koa toky sy liva tsy adino satria dia nandray anjara lehibe tao anatin'izay fotoana rehetra izay nampianatra anay sy ny zara fijoroana vavolombelona. Koa faly izay manolotra anareo izao fanomezana, fifalim-po sy fankasitrahana izao ho fahatsiarovana izao andian'ny katekômena vato fehizoro 2024 izao. Eto am-pamaranana dia feno fisaorana antsika tsiraray avy izay tonga nanotrana sy niara-niombavaka izay katekômena andian'ny vato fehizoro ka ilay fanahy masina izay efa nirotsaka tamintsika ane anazavan'ny fiainantsika mandrakariva ka dia samy ho tahin'ny tompotompoko ary tongava ho isan'ny mpiray latabatra amin'ny Kristy ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.
Eny ry havana, andro lehibe ho an'ny fiangonana FP Matolozy androany. Tena hitantsika fa eto amintsika ny fanahy masina amin'izao andro pentekosta izao, ary reto tanora marobe reto no nijoro vavolombelona tamintsika nanolo teny ho an'ny tompo, ka dia faly ny fiangonana, faly isika, ravo isika, satria andro lehibe ho an'izy ireo androany, ary andro lehibe ho an'ny FP Matolozy, ka mendrika isaorana, mendrika hoderaina ny tompo, ka andaontsika mbola hiteka ho an'ny tompo, satria izy no anton'izao. Ho anareo andihan'ny vato fehizoro, dia faly miaraba anareo ny fiangonana. Miaraba anareo ny fiangonana manontolo amin'izao andro lehibe anareo zao. Les sincères félicitations donc de la part de toute l'Église. Vous êtes une promotion, je ne dirais pas spéciale, mais oui, vous êtes spécial. Parce que les deux promotions avant vous, ils ont eu leur bénédiction, mais dans le cadre du Covid, je dirais. C'était un peu difficile. On a réussi à les consacrer selon la volonté de Dieu. Et vous, vous êtes la première promotion depuis qu'on a le Covid. Et c'est Dieu qui fait bien les choses. Et on remercie Dieu pour ça. Alors, n'y a pas de fengun na wanareo de tsutra. Maireza smatanja ni tump umbanao. Ary ny fiangonana dia eto foana anampy anareo, eo ny sampana, eo ny tompon'andraikitra mipitandrina eo foana no olona aza misalasala manatona anay, ary faly izay manana tanora vaovao miroso mijoro vavolombelona, ka dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra. Tsy mety raha tsy misaotra, na dia efa lasa aza ny fotoana, ka misaotra anareo 27 menada ny tena marina moa 20 menada izy, ny anankiroa dia hotokanana any Madagasikara araka ny fangatahana. Misaotra anareo 20 menada, ary misaotra an'Andriamanitra koa ny amin'ny havitany ny fanomanana anareo sy izao firosoanareo zao. Ny amin'ny anarana telo mirahalahy dia misaotra anareo zay ny amin'ny cadeau izay nomenareo, fahatsiarovana lehibe ary ahatsiarovanay ny tarika zany vato fehizoro na ny promotion vato fehizoro. Dia misaotra indrindra anareo, misaotra tompoko, misaotra. Mahazo mipetraka nareo, mahazo mipetraka tsika rehetra. Zao dia manomana famampanantsika isika ho amin'ny firaisan-databatra amin'ny tompo. Ataontsika ny hira zay efa voatondro, ary dia diakonina moa efa eto mangataka azy ireo hitsangana. Aoka izaran'ny fiadanana isika. Asandrato ny fonareo ho eo amin'ny tompo.
raintsika ny tompo andriamanitra. Entiko tompo ray mason'andriamanitra mandrakizay mahefany zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny saorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, zay tia anay sy nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao. Itsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tavitra. Ary iarahany fiangonana any an-danitra sy ety an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiompiana. Ary zay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe ny deranay hoe Jesosy Kristy tompo tamin'iny alina izay namadia anazy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no atao fahatsiarovana. Ary taorian'izany dia nandray ny kapoaka izy. Ary rehefa nanandratra izany dia hoy izy, misotro amin'ity nareo rehetra, fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Ko izao no atao fahatsiarovana. Na ovina ny mihinana tony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka ianareo. Ataontsika iny hira 7:100 ny andininy voalohany. Satria efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika, dia izany no ahafahantsika manonona ilay vavaka nampianarin'ny tompo manao hoe rainay izay ny an-danitra, masina ane ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mehoanay n'izy anona sahaza aminay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloko taminay. Ary aza mitondranay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, mpanao ny fanjakana sy ie, ary ny voninahitra. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, avie, efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo. Ny katekomena voantokanana no izarana ny mofo sy ny kapoaka mialoha. Avy eo vao isika mianakavy. Ataontsika hira efa voatondro 7:50 sy 400.
natsangana ny mpandray fanasana tompo. Hoy Jesosy Kristy, raiso ano tiany tenako izay omena ho anareo, zao no atao fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotronareo rehetra ity fatino raha eny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-kely. Zao no atao fahatsiarovana na ovinana no sotro. Jesosy Kristy tompontsika izay vombo tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tena sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery siaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina, ho fiainana mandrakizay ho aminareo eny ny fiadanana. Amen. Petraka isika. Maria nafa angonina ery ampiravana ny kapoka rehefa tapitra izao fanompom-pivavahana izao. Zao dia tonga amin'ny fotoanany filazana raha isika mangataka ny tompona anjara mba iroso amin'izany. Mahatratra izao andro Pentekosta 2024 zao. Fahasoavana, miampy fahasoavana. Fanahy masina nomeny ny iray sy ny zanaka ho antsika mahaimaim-pony, ka dia andao raisina mpitiavana, andao raisina tompo mihitsy io fanahy masina io. Satria io fanahy masina io dia fanahy masina mampahery, fanahy masina manome fiadanana, fanahy masina manome fifaliana, fanahy masina manavao ny ato anatintsika sy ny fiainantsika manontolo. Ka amin'izao andro lehibe izao izay mahafeno ity fiangonana ity, dia engany tsy andalo aminao fotsiny izao andro izao, engany tsy ho fahazarana fotsiny izao fankalazana ny Pentekosta izao, fa engany ka anavao ny fiainantsika, ny fiainanao, ny fanahy masina. Io fanahy masina izay mampiray ny fiangonana, mampiray ny fianakaviana, mampiray izao tontolo izao. Izany ny irintsika amin'ny isam-batan'olona, isa-tokantrano izay tonga eto. Ka manaova Pentekosta sambatra ry havana, ary tsarovy fa ity fiangonana ity dia fiangonana notahin'ny tompo nandritra izay fotoana maro izay, izay taona maro be izay, ary mbola namariny zany androany. Satria efa ela angambany no tsy ho hipika ohatr'izao ny temple du salam, ary efa ela koa no tsy ho betsaka ny raisina mpandray fanasan'ny tompo teto. Midika zany fa miasa ny fanahy masina, ary manome bitsika mazava izy anio, satria miteny amintsika ny tompo mazava hoe tsy omby atsika intsony ity fiangonana ity, ka izany no nirosoana tamin'ny projet trano fiangonana, ary hitantsika maso izany zao fa tsy maintsy miara-misala antsika miroso amin'izany tompoko, fa dia mahereza ry havako, raiso ny fanahy masina. Amen. Manaraka izany dia misy vaovao maika kely fotsiny alohan'ny anoizana ny vaovao ho an'izay fiara ratsy fipetraka, izany hoe tsy mipetraka amin'ny toerana tokony hipetrahana na handicapé na toerana tsy azo hipetrahana, dia angatanareo anaisitra n'ilay tomobile satria mandalo ao ny polisy araka ny vaovao azonay zany, ka mba tsy azo olanareo engany ka tsy ho tara loatra, dia atao izay mety tompoko mba tsy sy ny olana misaotra ny tompoko. Dia mitohy ny vaovao. Dia mitandrina sy ny komity FPM Toulouse dia efa miara-batsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao avy amin'ny nasionaly, nahazo taratasy fiarabana Pentekosta isika avy amin'ny filohan'ny FPMA Révérend Docteur Seth Lasondray be no natratrarantsika ny Pentekosta.
izany dia miorina amin'ny teny hoe raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izao angataka amin'iray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay Jaona 4:20 andininy 5:20 sy 5:20 ho alefa amintsika amin'ny alalan'ny serasera ny newsletter misy ny andinindininy rehetra amin'izany fiarabana izany. Vaovao avy amin'ny sampana vehivavy kristianina iraisina sy sampana lehilahy kristianina iraisan'ny FBMA. Mifarana ny 17 Jona izao ny fisoratana anarana amin'ny fionambe SVKI SLKI izay ho tonsaina amin'ny 12 sy 13 Oktobra any La Grande Motte any Montpellier zany izay miompana amin'ny teny ao amin'ny Genesis 2 manao hoe ny toeran'ny olombelona eo amin'ny fikajiana ny zavaboary. Koa afaka manantona ny filohan'ny SLK sy SVK isika momba izany. Kasika ny Cœur Uni izay natao tamin'ny herinan'io tany Avignon. Nahazo taratasy fisaorana avy amin'ny tafo FPMA Avignon isika noho ny fahavitan'ny Cœur Uni farany teo. Toy izao kosa ny vaovao avy amin'ny faritany Atsimo Andrefana. Nahazo fiarabana Pentecosta ihany koa izay misy ny hafatra Pentecosta ho an'ny faritany Atsimo Andrefana avy amin'ny mpitandrina mpandrindra Charles Kakotondramanana sy ny filoha Nadia Delmotte. Izany koa dia miompana amin'ny teny hoe anisan'ny asa lehibe tanterahin'ny fanahy masina ny fanavaozana ny fiangonana. Fiavaozana miorina amin'ny firaisana amin'ny Kristy ary ambaran'ny Paoly hoe vokatry ny fanahy. Alefa amintsika amin'ny alalan'ny serasera koa izany taratasy izany. Ary mikasika ny fiofanan'ny tompon'andraikitra eto amin'ny faritany Atsimo Andrefana. Amin'ny asabotsy 12 Jona izao ny fiofanan'ny tompon'andraikitra izany hoe ny komity, ny vondronasy, ny birao ny sampana, ny SPMA ary ny komity ny trano izay atao ao amin'ny Vieux Temple. Miompana amin'ny loha hevitra hoe ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratinareo ahazona azandrano. Efa mikatona ny fisoratana anarana amin'ny sakafo atoandro fa kosa afaka tonga ireo mbola tsy nisoratra manatrika ny fivoriana fa tsy misakafo manomboka amin'ny 7 ora sy sasany tsy diso ny fotoana ary mifarana amin'ny 4 ora sy sasany tolakandro. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafontsika filazana manjo. Amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana antsika fa nantsony iray ody any aminy raha mefy Marta tamin'ny alakamisy 2 Jona tany Madagasikara. Hoy ny zanany kristianina sy maminiaina Andriamampandry sy ny fianakaviana manontolo. Filazana teraka misy rososina. Voalohany, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre famille Miyari Ikari Razanadzatouf, petit garçon né dans la nuit du 31 mai 2022. Toute notre gratitude revient au Seigneur qui est le fondateur et le conducteur de tous les projets qui se feront avec ce petit nouvel arrivant, de la part des parents Manantsu et Louva et de sa sœur Miyari. Filazanateraka Faru. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Jacques, chapitre 1er, verset 17a. Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre petit Adam Ezekia Rasouljaïbe le 3 juin 2022. Nous rendons gloire à Dieu pour cette bénédiction, disent les parents Nzak et Aurélie Rasouljaïbe. Vovô avamni rakpisorana tompoko azafady no ny fahasoavana avy amin'iray dia tanteraka soamantsara ny fanirianay na tanteraka ny fanambadianay koa manolotra rakpisorana 100 € ho an'ny mpitandrina ary 100 € ho an'ny fiangonana ary dia mangataka vavaka. Vaovao avy amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ny fankalazana fa 7 taona ny SDA dia atao any a Saint-Christophe Masseub amin'ny alahady herinan'io 12 Jona. Ny fanimpom-pivavahana dia manomboka amin'ny 10 ora maraina, efa nikatona ny fisoratana amin'ny sakafo atoandro. Fa kosa mampatsiahy ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra fa ny fandoavana ny sakafo dia atao ao aorianan'izao fanimpom-pivavahana izao. Koa manantona ny birao SDA isika amin'izany. Vaovao avy amin'ny Sampanatily
izay faly indrindra manasa ny fiangonana manontolo hiaraka ankalaza ny fentim-pirenena 2024 mitondra ny loahevitra hoe izany no amantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Ny fanamariana izany dia efa voalaza amin'ny antsipriany any anatin'ny flyer izay hozarainy zareo amintsika zany. Koa ho fandaminana dia miangavy ireo liana amin'ny croisière en bateau sur la Garonne mba hanao famandrihan-toerana dia nizao amin'ireo numéro any anaty flyer na koa manantona ny birao na ny mpiandraikitra tsily. Vaovao mikasika ny trano fiangonana. Levons-nous et bâtissons. Le concours de logo se clôturera le dimanche 19 juin. Il est ouvert à tout membre responsable inscrit à la paroisse FPM à Toulouse et les membres de leur famille, quel que soit son âge, à l'exception des membres du jury. Le règlement est distribué en fin de culte aux potentiels candidats ou sur demande auprès de Soreo ou Taïna Andunienne. Vaovao avy amin'ny sampana avondrinasa serasera. Ny vondrinasa serasera dia mampandriantsika fa nivoakan'io ny fandaharana voatsinapy ka azontsika arahina ao amin'ny Facebook na koa ny site-ny FPMA Toulouse. Mikasika ny asa fitandremana, misy ny permanence amin'ny herinandro ity, ny talata amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 tolakandro sy ny alakamisy amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 maraina. Tsy misy kosa ny étude biblique amin'ny talata ho avy izao. Ny tompony anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana io dia ny sampana vehivavy kristiana sy ny sampana lehilahy kristiana. Toy izao ny diarintsika, ny fanimpom-pivavahana amin'ny alahady 12 jona zany dia amin'ny 10 ora maraina any Masub fankalazana ny 50 taona ny STA. Ny alahady 17 jona dia amin'ny 10 ora sasany any amin'ny Vieux Temple famaranana ny taonjobily 50 taona ny STA fankalazana ny fetiny iray ary fizarana loka ho an'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ny alahady 20 jona dia fanimpom-pivavahana iarahana amin'ny fiangonana katolika malagasy eto Toulouse ho fitondrana mbavaka ny tandrazana sy fankalazana ny fetim-pirenena. Izany dia atao ao amin'ny église Notre-Dame de Lourdes amin'ny 10 ora sasany maraina. Voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Fanampim-baovao misy ny gazety Fiainana izay navoaka amin'ity pentekostra ity, zaraina amintsika eo am-piravana izany mba mahazo anankiray isaky ny fianakaviana isika. Fanao antsika miarahaba ireo vahiny izay sendra mandalo na koa voatonga oloneto ka miaraka manatrika izao fanimpom-pivavahana izao. Ka raha misy amintsika ao anatin'ireo avy any amin'ny tanàna hafa na avy any amin'ny firenena hafa akory azy, tonga eto dia angatana hitsangana arabaina amin'ny anaran'ny Tompo ary tsofindrano amin'ny anaran'i Jesosy. Dia faly zay miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Ny tavan'ny rahalahy no mandranitra ny tavan'ny rahalahy ka dia nampahery anay tokoa ny fiombonanareo taminay tamin'izao fanimpom-pivavahana izao. Dia misaotra anareo zahay, mankasitraka anareo zahay ary mitsodrano anareo koa zahay. Ny tompon'ny fahasoavana ane ampirotsaka be dia be ny fitahino anareo ary hatanteraka soa ny antony nahatongava anareo eto. Ary tsaroa fa naoviana anareo mandalo eto, misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia mirary soa tompoko ary indrindra ny fiadanan'ny tompo sy ny fifalinany ho aminareo mandrakariva. Misaotra tompo, afaka mipetraka nareo. Zao dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika, ampatsiarovina fa fanateram-bokatra androany. Noho izany misy ny rakitra tatazana indray mandeha, ny rakitra rantsika araka ny fomba fanao dia rakitra indray mandeha ihany fataontsika matevina, ary ankoatran'izany dia misy ny valopom-bokatra izay ho tatazana antsika ihany koa. Manarakaraka izany dia misy ny possibilité anaovana paiement par carte bancaire. Mba tsy ampivezivezy hitsangana foana dia tsara eto amin'ity couloir ity zany hitsangana eto ny déconne dia milahatra eo anareo vetivety monja ihany satria sans contact le izy manondro ny somme tianareo omeny anareo dia avy hatrany dia afaka mipetraka ny mpotoerana. Eto amin'ity couloir ity mitsangana le déconne izay mitana
ny io panier par carte paiement par carte bancaire io dia afaka manao an'izany isika dia tsaroa fa zay manome fifaliana no akasitran'Andriamanitra ataontsika nira zay efa voatondro. Toizantsika amin'ny fito amin'ny valopolo sy efajato. Fadimi Tia Dejo Shamakane Toko Le Depo
atrameleza Atane jua elai tumbusu Yesosi malalanua Atrameleza ere Atrameleza ere Devonevo ozaira Tsangany sika hanolotra ny rakitra. Petraka isika. Zao dia tonga eo amin'ny minitra ny trano isika. Amin'ny anaran'ny komity ny trano fiangonana no iara-bananantsika rehetra natratra ny Pentecote 2024. Ny teny filamatra izay nitondrantsika nitetika asa fananganana tranon'Andriamanitra ho Tsangambato izay ataontsika FP Matolozy dia izay hita ao amin'ny Néhémia toko faharoa 2:20 tapany faharoa ndao hitsangana sy anangana. Miova kely ny endriky ny minitra trano anio satria ny sasatsasany amin'ny fiangonana no nanontaniana hoe ahoana ny fomba fijeriny ilay tetikasa dia hanao fitoroana vavolombelona koa ihany izy ireo. Fitoroana vavolombelona tsy hoe ireharehana akory fa mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny fiangonana araka izay hita ao amin'ny Samuela 1:17-24 ary koa ho ambarantsika amin'ny firenena rehetra ny fahagagana nataon'Andriamanitra amintsika. Dia mijery finaritra toko. En fait, on était surtout au Vieux Temple ou très rarement au Salat, mais on était surtout au Vieux Temple. Notre mariage s'est passé au Vieux Temple en 66. Enfin, je suis le dinosaure de la FPMA de Toulouse maintenant. Et donc ça m'a marqué.
On avait plusieurs sorties avec le RT, le RF à cette époque, ou entre malgaches. Mais on avait plusieurs... on était très unis. Hein. Et d'ailleurs, c'était tellement bien. Quand on se mariait, eh ben, on n'avait même pas besoin d'envoyer un faire-part à qui que ce soit. C'est tous les malgaches qui étaient invités. À cette époque, c'était très super. Les malgaches avaient encore le foyer que l'ambassade avait acheté et qui n'existe plus. C'était aux 2 rue d'Arquet. C'est derrière la rue des Fleurs. Et elle servait à tout. Pour regarder la télé, pour jouer au baby-foot, pour... oui. Et puis pour les fêtes, notre mariage a été célébré donc, au Vieux-Temple, mais après on a été au foyer malgache. Zavatra tsapako dia tena sahirana izay mpampianatra eo amin'ny fitadiavana saly ampianarana ny ankizy indrindra rehefa fotoana hoe be misy sampanafa koa mety hoe nanao atsilike tombe miaraka aminay dia sahirana be izay. Nous avons choisi de souscrire pour la construction de l'église parce que, comme tout le monde, nous voulons rendre gloire à Dieu, exprimer notre reconnaissance et notre amour. Naturellement, le choix se fait de poser notre pierre à l'édifice. Et puis enfin, j'ai envie de dire par amour aussi, par amour pour nos paroissiens, nos frères et sœurs en Christ, pour les paroissiens et les futures générations de paroissiens qui puissent servir Dieu dans le confort et dans les bonnes normes de sécurité. Maniry zay hoe mba hanana trano lehibe mba afaka hoe samy manana ny salle ianarana dingana tsirairay satria zay tena be dia mba milamina arak'izay ny fifandaminana. Za koa zao raha zany dia izay anton'izay sy ny antony manokana ihany koa dia izay menakavy dia andray anjara mandray anjara amin'ny fanohanana ny projet fanamboarana ny trano fiangonana satria zavatra lehibe ho anay zany mba ahafahana mandray anjara amin'ny fanaovana ny asin'Andriamanitra dia izay manokana dia manapa-kevitra nanao souscription satria risy lahatra izay fa ny fanamboarana fiangonana vaovao no ny fitombon'ny vahoakan'Andriamanitra. J'ai souscrit sans souscrire. C'est curieux. Voilà, pour l'instant, ma vie n'est pas encore tout à fait stabilisée depuis donc, le décès de Germain. Je paye chaque fois que je peux, mais mon objectif c'est de payer tout ce que je peux, le maximum que je pourrai. C'est quelque chose dont on a parlé donc, depuis très longtemps à la maison, avec Germain. On a toujours été pour avoir une église malgache, mais j'ai un peu peur. Mais, comme dit le pasteur, mananafnoun, donc ananafnountik, on va faire l'effort. Il faut toujours continuer à motiver la troupe. Tout le monde, il faut essayer de conscientiser tout le monde, même si tout le monde ne veut pas prendre la parole. Mais c'est pas important de prendre la parole, il faut écouter et être au courant. Quand je disais motiver la troupe, c'est en parler souvent, quoi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Hatramin'ny volana janoary ka hatramin'ny volana may zany dia tena mbola lavitra be isika. Ka ny entina paherezana antsika dia ao amin'ny Samuela voalohany, ao amin'ny Zafatindrindra mpanjaka voalohany toko 7:20, mahereza sy mahatanjah ka mahefabe aza matahotra na mivadi-po fa ny Tompo Andriamanitra no mombanao, tsy andao na afoy anao izy, ambara-pahavitanao ny asa rehetra anaovana ny tranon'Andriamanitra. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra fa afaka natateraka
izao fotoam-pivavahana sy fotoam-panokanana izao. Misaotra anao zay fa nampaherezinao ka ny fananao masina mihitsy no apetraka ao ty anaty hiazona zany faherezana zany isan'andro mandrakariva. Ankehitriny ary dia tianay nitrotro ambavaka mametraka ao aminao ireo havanay namoy malala mba hampionononao amin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty. Ireo mararina ny amin'ny hopitaly na ny tokantrano taio ny fitsaboana ary anatery fanasitranana. Mivavaka aminao zay ho an'ireo sahirana, ninninona endrika zany fahasahiranana zany, ninninona antony tompo. Meteza ijery ny tsiraray aran'me izay sahazo voninahitry ny anaranao ary fanafanao azy reny. Mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana manerana ny tany mba atsanganao vavolombelona, indrindra amin'izao andro sarotra izao. Mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana FPM manokana sy ny asany, ireo mpitondra sy tompona andraikitra isan'ambaratonga mba hampaherezinao ary ataonao mahavokatra be ny fiangonanao. Mivavaka ho an'ity tafo FPM Matolozy ity, mba tahinao ny asany ary entina mivavaka aminao manokana ny vina trano, mba hiara-dalana aminay ianao, hampahery ny tsiraray ianao ka tonga zany asanao zany ho tanteraka aneo ny fahalehibiazanao, fa indrindra ametraka ty anatinay koa ny fanahin'ny fanondroratena sy ny fanahin'ny fanomezana. Mivavaka aminao zay ho an'ny Frantsa izay mampiatranao anay ankehitriny, indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Ianao ametraka ny fiadananao eto amin'ity firenena ity mba hiadananay koa araka ny teninao. Mivavaka aminao zay ho an'ny Madagasikara tany razanay mba hitanao ny ezaka tsara rehetra ary anapotehanao kosa ninninona tsy mahasoa ny mpiray firenena aminay sy ny vahoaka. Mivavaka aminao zay ho an'izao tontolo izao, indrindra ny fahandriam-pahalemana manerana ny tany, entinay mivavaka aminao manokana ny ady atsy Ukraine. Tompo mangataka aminao zay ampidio amin'izao tontolo izao ny fahandriam-pahalemana ary omeo ho an'ny Ukraine ny fahafahana, indrindra ny ahazahoan'ny firenena tsirairay avy samy hafa andro fahalemana ary iaina amin'ny fiadanana. Dia maro ny tena angatahana fony fisainanay, fa ninninona fantatrao fa tokony ho anisa ambatan'olona, tokony ho anisa mpianakaviana, tokony ho an'ny fiangonana ary tokony ho an'ny firenena. Dia kinay amin'ny anaratsoan'i Jesosy zany ary isaoranay ianao mitafotafo. Misaotra ray amin'ny anaran'ny tsoan'i Jesosy. Amen. Mamarana izao fotoam-pivavahana izao isika, aorianan'ny afatra sy ny tsodrano dia ny fanampy ny 437. Mandritra zany dia ivoaka ny katekomena ialoha lalana antsika mba azahoantsika miarahaba azy ireo noho ny fahamehana sy noho ny fotoana efa mandrosy ihany, dia tsy handray tanana azy ireo isika nanoroka azy fa ngamba rehefa nivelany tsika manao an'izay fa mandalo fotsiny isika dia miteny aminy mirarosoa ho an'izy 20 mianadahy ka dia eloto lalana antsika izy manao ny hira 430 fanampiny 437 mialoha lalana antsika ery izy ka tsy mandray tanana antsika na manoroka fa lasa mitohaka be efa 500 mahery tsika ka raha ny 500 ny arahaba ny 20 dia hitantsika amin'izany fa hoely tsika amin'ny 7 alina tsika voasaraka eto. Mialatsiny noho ny fandaminana fa zay no heverina fa mety. Hiara-mitsangana ary isika andray ny afatra sy antsodrano. Zao no afatra ho antsika zay niombona tamin'ity fotoam-pivavahana ity. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra ary aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona amin'ny fahaminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara. Dia ho tanteraka aminareo ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitay anareo ny Tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hiantra anareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Mandehana amin'ny fiadanan'i Kristy hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manotontono. Fanampiny 430. Amen.
dia mirafitsika tompoko fanamafisana kely fotsiny tsy misy ny fitsangatsangana fiangonana raha-pitsy noho ny antony maro samihafa tompoko fa dia manaova pentekostra sambatra misaotra tompoko